Tahia naitsiraray kanaraka ny programme ity. Mitahia kanaraka ny programme ity. Ireo zay mbola hamonjy hiaraka aminay eto. Indrindra mitahia ireo zay menao ny anjara tondra ny hafatra androany. Dia omenao tsikitsaina manokana ny izy ireo ka hitondra hafatra lehibe ho anay amin'izao andro farany izao. Dia mbola lataka aminao zahay tompo ny amiarovanao anay amin'izao valana aretina, amin'izao aretina mandripaka manerana ny vonin-tany izao. Ianao efa nanome toky anay fa izay mialokaloka aminao. Dia hijery fotsiny zahay na rivo eo ankavananay, lavo na eo ankavianay. Hijery fotsiny ianareo ho ianao satria ianao ny miaro anay dia misaotra anao zahay amin'izany tokoa. Dia tahio amin'ny fomba manokana ny fotoana rehetra izay iarahanay eto ary ampitomboy ny fifankatiavanay rehetra. Anarantsoanao Kristy io. Amen. Amen. Ny lohahevitra zay hodinina androany ny amin'ny fahasalamana dia momba ny amin'ny fandevonan-kanina. Fandevonan-kanina ny fahasalamana. Pasteur Paul Ratsara dia hitondrantsika amin'ny lohahevitra vaovao indray ny hoe maty ve ny maty angamba mety mahaliana antsika endrika malagasy koa dia ao anatin'izany zavatra zany ka dia mino fa hisy fanontaniana mety manetsiketsika ny saitsika momba izany zavatra zany. Ka izay no hoe lafa dia irositsika amin'ny zavatra hodinian'androany. Miavatsika rehetra. Ny amin'ny fandevonan-kanina, mety minareo hoe fandevonan-kanina dia taova anankiray na système anankiray zay manomboka hatrany amin'ny vava, ny œsophage, dia vavony, tsinay sy ny anala zany. Ireo zay ataontsika hoe accessoire zany dia ny aty, sarakaty, pancréas sy sisa ka diniantsika fohy ny amin'izany androany. Hitantsika eo ny amin'ny vava. Ny vava dia tsy toerana fitotoana fotsiny ihany. Hitantsika fa nifin'ny olombelona dia tsy misy vangy fa nify dia karazana fitotoana. Zay no arian'Andriamanitra isika zany na sakafontsika dia sakafo zay mifanaraka amin'izany tokony izy. Ny ranomarina dia zavaboary, zavamaniry fa tsy natao hisintomana ohatran'ny hoe hena raha ny nifin'ny olombelona no dinihana. Ny lela dia hitantsika eo fa ao anatin'ny vava dia ny œsophage hitantsika amin'ny zavatra sary moa fa ny mazava. Ny lelantsika dia misy karazana fandrenesana tsiron-kanina. Hitantsika fa ny mizara roa izy ireo ary na ny crâneur neuve zany na ny nerf zay mandreny tsiron-kanina dia mizara roa, ny aty aloha hafa ny nerf mitondra azy, ny aneriana hafa ka toy izany dia misy fahasamihafana zany izy io. Ny hitantsika amin'izany ny olona von'ny AVC zany na stroke dia misy fahavoazana eo amin'ny tsirony na tsy ny tsirony fa fitodiky ny lela sy ny sisa ka ny lela dia ao anatin'ny fitaovana fandevonan-kanina. Hitantsika eto fa tsy fitotoana fotsiny ihany ny vava fa misy karazana saliva, glande salivaire, ny parotide, ny submandibulara zany ataony eto dia ireo dia fantatsika fa ny fandevonan-kanina dia mitomboka any amin'ny vava. Misy ireo karazana saliva ireo dia misy enzyme zay manampy amin'ny fandevonan-kanina izany amin'ny resaka métabolisme izany. Manapotipotika sy mandevona sady ireo karazana glucose na ao amin'ny vava. Ny fitelomana dia tsy zavatra tonga foana fa voarindra
anisan'ny zavatra tena sarotra ny fitelomana. Raha tonga hitantsika hoe miha lehibe ny olona dia manahira anazy mitelo io, ary tsy ny olona lehibe ihany fa ny olona von'ny accident vasculaire cérébral reny na stroke dia anisan'ny zavatra sarotra ny fitelomana satria misy karazana firindrana lehibe eo amin'ny fitelomana io. Ny vava dia manomana an'ilay sakafo le bolus dia mikatona aloha ny lalan-drivotra dia mitelona sy sisa ary misy firindrany izany fitelomana izany. Ny ataontsika ny atao hoe phase atao amin'ny pharynx dia ny phase any amin'ny œsophage izay zavatra hitantsika eto zany ny amin'ny vava manomana dia misy karazana péristaltisme avy any amin'ny œsophage dia midina makany amin'ny vavony. Dia toy izany koa ny amin'ny ireo ao amin'ny taova na vavony zany na ny tsinay zany dia misy karazana sela izay hitantsika hoe gastric gland eto chief sela anankiray izay manome tsiro mamotika ary eo koa ny sela izay miaro. Mety ho gaga angambitsika hoe manao ahoana ny olona raha mihinan-kena ny hena levona fa ny vavony tsy levona. Ny antony zany zao ny vavony dia misy karazana fiarovana azy ka tsy levona, tsy mandevy tena koa ny vavony fa amin'ny fotoana sasany hitantsika eo dia mety misy fararian'ny vavony izay noho ny tsy fandehanan'ilay firindrana. Ka izao zany ny amin'ny ataontsika hoe vavony dia hitantsika eto fa misy an'ilay ataontsika hoe peristaltic wave, karazana tosika izy io izay mitondra manokatra ilay pylorique misy valve eto dia misokatra dia makany amin'ny tsinay ny sakafo. Ka ato zany dia tsy fitehirizana fotsiny izy io fa fandevonana. Ka toy izao ny hitantsika eto misy karazana nofo maromaro eto, sasany manaraka ny sakany, sasany manaraka ny lavany dia izy ireo no manorotoro ny sakafo. Ka rehefa voatorotoro ny sakafo dia mitsofoka ato amin'ny atontsika hoe pylorique ity dia makany amin'ny duodénum dia any amin'ny tsinay. Hitantsika eo zany fa izany zavatra zany na ny jus izay ampiasana ato zany ny acide chlorhydrique sy ny karazany dia efa mirindra avokoa. Nahoana ary sika no von'ny heartburn na ny hoe mamaivay vavony? Ny antony dia mety misy acide izay tonga mandoro ny vavony. Hitantsika teo ako nasehoko teo dia misy sela izay manome acide ao amin'ny vavontsika ary misy sela izay miaro ny vavony amin'ny acide. Ka rehefa tsy mifanaraka ireo balance ireo dia maninona? Mety misy ny lay mamaivay ny vavony. Ary rehefa toa ka misy tahiry ato amin'ny vavony ato miakatra makany amin'ny œsophage, ny œsophage dia tsy manana an'ilay fiarovana tahaka ny vavony dia mamay ny œsophage. Zay zany anisan'ny anankiray. Dia ny anankiray koa avy aty amin'ny aty sarakaty manome bile dia miverina makany amin'ny pylorique izy dia mandoro ny aty amin'ny izay mahatonga ilay hoe ulcère duodénal zany indrindra ny olona misy stress dia manome acide betsaka dia voan'izay. Dia misy indray ilay ataontsika hoe ulcère gastrique dia aty ambonimbony aty amin'ny vavony aty dia misy ilay ataontsika hoe reflux dia indray avy ao amin'ny vavony makany amin'ny œsophage. Zay zany reflux fa eto hitantsika eto ny amin'ilay karazana reflux ilay miverina ilay sakafo dia mandoro ny œsophage zay ilay ataontsika hoe mila mipetraka tsara zany rehefa avy amin'ny sakafo fa tsy dia matory avy hatrany mba hahatonga ny sakafo ho levona dia makany amin'ny lalana tokony alehany. Ary zay zany ataontsika hoe mamaivay ny vavony. Misy ilay ataontsika hoe mamaivay ao aorian'ny sakafo, misy ilay mamaivay alohan'ny sakafo. Ilay mamaivay alohan'ny sakafo dia matetika aty amin'ny duodénum aty zany izy io izay noana dia rehefa misy sakafo dia sitrana izy. Fa ilay mamaivay ao aorian'ny sakafo dia ilay manao reflux rehefa voky ianao dia miverina ilay acide dia mamaivay ny vavony. Hitantsika eto ny amin'ny ataontsika hoe ulcère na ny ratra ao amin'ny vavony.
misy karazany toerana maro mety isehoany a, misy ny ulcère aty amin'ny vatany vavony a, misy ulcère ary amin'ny duodénum, misy ulcère ary amin'ny tapon'ny vavony ary. Ka matetika ny ulcère aty amin'ny vatany vavony a dia vokatry ny ny cellule zay tsy miaro, tsy ampy ny fiarovan'ny ny vavony avy amin'ny ireo karazana prostaglandine zay ataon'ny vavony iarovany vatana. Ny ulcère duodénum ndray a de karazany misy reflux avy any amin'ny bile zany na koa resaka stress sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany karazana ulcère eo fa ny hitantsika dia ny ulcère reny dia mety miteraka cancer zany, homamiadana, ary indrindra ny ulcère zay hitantsika eo amin'ny vatany vavony. Raha miala amin'ny vavony sika dia miditra indray aty amin'ny tsinay. Ny tsinay dia mandray ireo zavatra rehetra levon'ny vavony ary misintona izany ho any amin'ny vatana, miabsorbe zany. Ka ny lalan'ireo zavatra rehetra no sontomina avy amin'ny tsinay ho any amin'ny vatana dia tsy maintsy mandalo ao amin'ny aty avokoa izany. Mandalo ao amin'ny aty dia mankany amin'ny lalan'ny veine sy ny sisa dia tafiditra ao amin'ny vatany tena. Ka ny aty zany anisan'ny misivana ny sakafo rehetra zay hoanitsika. Ny aty dia toy izao efa nihinana atikena angamba sika. Ohatrohatr'izao ny atikena zany dia io karazana usine io, raha ny tena marina dia anisan'ny toerana zay feno karazana déchet betsaka ny aty, raha misy loto satria ao no fanovanana ny loto tahaka ny any amin'ny rein any izy io. Noho izany dia mety eritreretintsika hoe mety tsy hihinana atikena intsony aoriana satria io zany tena fanasivanana, ary rehefa voa ny aty dia tena simba ny vatana rehetra satria mandeha ohatran'ny tsisy mpiambina intsony ny vatana, tsisy mpiaro intsony. Zao ny atitsika misy lobe anankiroa lehibe izy ireo ary toy izao ny fipetrany ao amin'ny vatanao. Ny aty dia mitsivalana mankany amin'ny ankavanan'ny vatana izy io ary azo jerena tsapana mihitsy amin'ny any raha hoe mitombo ny aty na mihena na ohatr'izany. Ary tsarovy fa tena anisan'ny taova sarobidy eo amin'ny olombelona ny aty. Ny amin'ny ataontsika hoe bile na bile. Ny bile dia fitambara ireo zavatra zay ireo tsiro na ireo ranoka zay avy ao amin'ny aty dia alefa mankao amin'ny sarakaty. Ka io sarakaty io manao contraction dia mivoaka lay bile dia mankany amin'ny tsinay manampy amin'ny fandevonankanina. Ka mitambatra amin'ny ireo tsiro avy amin'ny pancréas izy io. Hitantsika eo zany zay misy firindrana izay raha vao misakafo isika dia maninona any amin'ny vava fotsiny sakafo dia efa miomana ny sarakaty hoe hanome tsiron-kanina handevonana ny sakafo iny. Raha mihinana sakafo matavitavy no hanitsika dia miasa be io aty io satria izy dia mamorona zavatra handevonana io tavy zay hoanitsika io. Dia mety miteraka aretina ho an'ny sarakaty zany rehetra zany. Hitantsika eto ny amin'ny vato, ataontsika hoe vato na calcul dia fitambara ireo zay cholestérol sy calcium izay mitambatra dia mivaingana ary indraindray dia tsy tafavoaka avy eo amin'ny sarakaty zany dia manetsina ny lalana mankany amin'ny fivoahan'ny bile dia miteraka ilay aretina. Rehefa misy infection zany, inflammation dia vao mety marary dia marary tokoa. Ary noho izay zay ny antony analana ny sarakaty indraindray. Analana sarakaty, zavatra tianao marihana dia izao ny fanafody tsara indrindra ho an'ny aty dia tsy mampiasa fanafody. Ny aty zany dia mila sakafo ihany no tena fanasana anazy. Zavatra izay nohanina eo ambony latabatra dia zavatra eo ambony latabatra ihany manasitra anazy. Ny sakafo tena tian'ny aty dia sakafo naturely, ara-voajanahary, zavatra tianao avy amin'ny zava-maniry zany. Indrindra ny sakafo tsy nandrahoana. Rehetra zany ny kaza fahasimban'ny aty. Ny aty salama
ny aty matavy, ny aty vony fibrôzy sy ny aty vony sirôzy. Lay aty zany rehefa misy fahasimbana dia simba le sela momba ny aty dia misy karazana sela mafimafy kokoa lay fibreux izay mitombo dia maka toerana ny aty dia simba reo sela zay ataontsika hoe manasivana ka ny asan'ny aty mihitsy zany no tena voakorotana rehefa tonga zay lay sirôzy zay. Any aoriana any moa rehefa tena betsaka loatra lay sirôzy dia tsy afaka miasa intsony ny aty dia zay no mahatonga an'ilay ataontsika hoe misy ny mavomavo, vonivony, jaundice ary zay mahatonga an'ilay ataontsika hoe renal failure zany ataontsika hoe insuffisance na tsy renal moa zany fa hépatique. NASH dia ataontsika hoe le anarany dia ny hoe fatavezana non alcoolique steatohepatitis zany. Io dia karazana hepatita avy amin'ny resaka sakafo. Rehefa misaka ny aty salama tsara sy ny aty izay lasa matavy na hoe faty na hoe inona zany aty matavy. Raha mbola eo amin'ilay aty matavy dia mbola azo averina ihany izy io amin'ny alalan'ny sakafo. Aoriana kely io aty matavy io dia tonga amin'ilay ataontsika hoe NASH na hoe steatohepatitis dia tsy miverina intsony fa miditra any amin'ny sirôzy. Hitantsika eto ny aty salama sy ny aty vony sirôzy ary ny sirôzy dia mitondra insuffisance hépatique ary ihany koa mivadika ho cancer izy avy eo. Hepatita A dia infection avy amina virus hepatita azo avy amin'ny zavatra hohanina amin'ny hôtely ianao na toerana hafa dia mifindra izy io virus izy io mifindra amin'ny alalan'ny sakafo hohanina sy rano hohanina izy io. Matetika dia misy fahasitrana izy io fa tsy miteraka fahasimbana tanteraka ho an'ny aty fa dia fiatombohany aloha dia misy bonibony jaundice. Ny hepatita B kosa dia hatramin'izao dia tsy dia misy fanasitrana anazy loatra. Hepatita B dia avy amin'ny virus ihany izy io fa mifindra amin'ny alalan'ny rà no tena fifindrany amin'izao fotoana izao dia ahitana azy moa ny olona mpampiasa manao drug fa ny mpiasa amin'ny hôpitaly zany ny tena betsaka anisan'ny mety ho vohy ihany koa satria mikarakara. Ka hitantsika eto fa ny rà sy ny karazany dia mifindra. Izy io zany dia mety mivadika ho tonga sirôzy na manome insuffisance hépatique ihany koa. Fa ny ataontsika hoe ny ankamaroan'ny sirôzy indrindra angamba fa Madagasikara dia avy amin'ny fisotroana alcool. Fa ao anatin'izany koa ny sirôzy izay avy amin'ny favoazana hepatita B. Raha mitsofoka ao amin'ny tsinay kely isika, tsinay kely dia io ilay tsinay hitantsika ao ampovoan'ny tsinay be ireo ary tsinay kely dia lava izy io. Ary ao amin'io tsinay kely io no inona zavatra hitao? Fisintomana ny sakafo rehetra izay ilain'ny vatana dia mankany amin'ny rà dia ao amin'ny tsinay kely io 80% ny rano izay averina sintomin'ny vatana dia absorben'ny tsinay kely, ny vitamine, ny mineraly, ny siramamy, protéine, lipide dia izy koa manome enzyme azona mandevana. Ka hitantsika amin'izany fa misy an'ity vily ity ny tsinay kely izay mampitombo ny surface na ny faritra ahafahana manao absorption zany ahafahana misintona. Ka io vily io dia mampitombo avy maro dia maro eny ny fomba ahafahan'ny tsinay manao mitsoka sy miabsorba ireo sakafo izay hoantsika. Hitantsika eto ohatra zao ny amin'ny hoe amino acide, peptide, ny siramamy, trypsine dia miditra ao anatin'io vily io dia tonga any amin'ny lalan-drà dia any amin'ny vatana avokoa izy ireo. Io zany ny ataontsika hoe fomba fisosana. Inona zavatra miseho rehefa tonga ny infection ohatra hoe gastroentérite dia mety misy inflammation ireo vily ireo any amin'ny tsinay kely ireo dia tsy afaka manao absorption dia maninona isika? Dia lasa ohatran'ny tuyau fotsiny zany sisa ilay tsinay dia mivoaka dodo izay zavatra hohanina. Zay ilay ataontsika hoe vony diarrhée na vony mivalana ny ankizy. Ny ankamaroan'izy io dia virus fa mety misy koa diarrhée avy amin'ny sakafo izay nohanina. Dia hitantsika eo
tsy voasitona ny rano zany na mandeha mafy loatra ny péristaltique na le activité ataon'ny tsinay kely dia mitondra rano amin'ny fivalanana. Ka ny zava-dehibe eto zany dia fahafantaro inona mahatonga an'ilay izy fa indraindray isika dia mihinana imodium na mihinana sakafo mampijanona ny diarrhée indraindray dia ilain'ny vatana mihitsy manala reny le toxine amin'ny vatana reny fa tsy voatery sakanana izany fa mila misotro rano sy rice valo sy Gatorade sy sisika mba hampiverina ny rano fa ny virus dia alao hiala any mba hositrana azy. Ao amin'ny tapany farany amin'ny tsinay kely dia ahitantsika ny appendice izy io dia misy karazana inflammation io appendice io ka miteraka an'ilay ataontsika appendicite. Matetika ny fitsaboana azy rehefa marary dia ny fanesorana azy nefa zava-dehibe dia ny fisorohana ny appendicite ny fivoahana matetika araka ny tokony izy dia zavatra ilaina zay miaro antsika amin'ny zavatra io. Hitantsika eto zany amin'ny hoe diarrhée constipation ho jerentsika kely. Gastrocolique reflex zavatra hita dia zao raha vao manomboka any amin'ny vavantsika ny sakafo dia efa maninona ny any amin'ny fivoahana efa mieritreritra sady ny hamoaka azy. Ito ataontsika hoe gastrocolique reflex dia fanazarana zava-dehibe amin'izy io. Io no mitariky antsika hanana fironana hivoaka any amin'ny fivalanana. Zany hoe raha vao tonga nisy vavony ny sakafo dia efa manomboka miezaka ho vonona ho amin'ny fivalanana ny rectum, ny any faritra ambany indrindra zany. Ka izy io zany ao amin'ny ataontsika hoe 20 minitra aoriana sakafo dia efa maninona izy dia efa vonona hivoaka. Amin'ny maraina koa izy io dia efa misy an'izy io. Zany hoe raha vao mitatra ny vavony dia efa vonona hivoaka. Indraindray isika dia moditsika tsy fantatra izy io dia maninona? Efa miezaka izy mikitikitika antsika eo dia tsy mandeha antsika dia maninona izy? Mijanona izy. Ka rehefa ela ny ela manao an'izay foana izy dia moditsika tsy fantatra foana dia tsy mikitika antsika intsony izy aorianao. Ka io zany mila henointsika io zavatra io fa ilaina manaraka izay fikitikitihana ataon'ny tsinay izay fotoana tokony hivoahana dia mivoaka satria manjary maninona isika? Mijanona ao amin'ny rectum ao le maloto dia mitatra rectum dia hitantsika eo ny voka-dratsin'izany zavatra zany. Eto koa le ataontsika enterogastrique reflex zany rehefa tonga any amin'ny tsinay ny any amin'ny vavony sy any amin'ny tsinay sakafo dia manomboka maninona izy? Misy karazana tsiron-kanina izay avoakan'ny tsinay mba handevona-kanina dia reny zavatra reny dia manomana ihany koa vatana ao amin'izany. Ka ilay ataontsika hoe constipation na tohana dia misy tsy afaka mivoaka amin'ny tokony izy isika lazaiko teo indraindray dia tsy henointsika loatra ilay finiavana hivoaka izay ataon'ny vavony tsinayntsika dia maninona izy? Tsy manaitra antsika intsony izy dia misy olona aza dia manana chronique constipation nefa mateza le constipation satria mila rano, misotro rano betsaka dia ilaina, mihinana fibre dia ilaina fa mila koa manao fahazarana. Zany teneniko marary manao hoe alohan'ny zavatra ilaintsika aorianan'ny vavaka maraina dia mankany amin'ny gabiné aloha. Manary maloto satria amin'izay fotoana izay dia manonona ny vavony sy ny tsinay efa vonona ny hamoaka azy izy. Rehefa mizatra an'izay ianao dia efa fantany izy hoe izao indray ilay fotoana fanaovana dia efa maninona isika? Dia efa ara-dalàna ilay fivoahana. Ny tsinay be dia misy ao ny famaranana azy, ao zany ny fitrohana ny rano farany izay tavela ary ao koa ny mahatonga an'izy concentré be zany ny malotontsika ao. Noho izany tsy tsara ny hitazona ny maloto ela be satria rehefa tonga ao koa izy dia fermenté le maloto dia maninona? Miteraka toxine ao amin'ny tsinay be zany dia maninona io toxine io? Mbola ritin'ny vatana ihany io dia sintominy dia lasa maninona isika? Maloto miasa mafy ny aty manadio azy tsy tsara amintsika intsony ny tahiran'io loto io dia zay mahatonga an'ilay mila manao mivoaka matetika isika araka ny tokony ho izy fa hafakely indray mandeha isan'andro manao fotoana any amin'ny gabiné isika dia manao izany satria ilaina ny hanadiovana ny tsinay hivoahany zavatra rehetra maloto ao amin'izany.
Ny tsinay moa dia araka lazaiko teo hoe mitrohana rano tavela sisao ao koa misy ny vitamine B ny sy ny karazany dia amboarinao amin'ny zavatra ao amin'ny tsinay be ao zany misy karazana microbe zay ilainao zany sy microbe zay tsy ilana ary microbe zay ilaina de miteraka ny fanamboarana vitamine izay ilain'ny vatantsika io. Eny ary ty lay zavatra mety ho vokatry ny tsy fivoahana raha ohatra ka voan'ny constipation tsika atao hoe diverticulose io de karazana kitapo kely zay miforona eo amin'ny lalan'ny tsinay be ary ny zavatra hita zao mihamaro izy io rehefa manomboka amy 20 taona ny olona de manomboka malefaka ny rindrin'ny tsinay be dia lehibe reny izy de manino dia ary talohan'ny taonjato faha roapolo de tsy de nisy loatra ny diverticulose ny antony dia betsaka ny sakafo hoan'ny olona zay araky ny plante sady betsaka ny fibra hoan'ny olona tam'izany fotoana zany ny olona koa miasa fa taty aorina de naninona mitombo tahaka ny anana izy io ary betsaka ny voniny diverticulose dia any amin'ny toerana malefaka amy colon reny zany any amy tsinay be de karazana heriny kely izy io dia zavatra mety mahatonga azy dia tsy fihinanana fibra be loatra tsy ampy sakafo fa sakafo efa raffiné no hoanitsika de manomboka tsy mirindra ny fivoahan'ny maloto dia ny sakafo aty amy tany mandroso dia tsy misy fibra ihany koa de anisan'ny tena mahatonga azy be dehibe za zao de nanana namana tsinay be rehetrarehetra de feno diverticulose de tsy hita mihitsy anaovana azy de mihetsika izy io marary matetika ohatran'izao zany lavadavaka amy tsinay zay hitatsika amin'ny diverticulose misy lavadavaka ohatr'izao amy zavatra rehetra zay manify mirindra manify tsinay de misy lavadavaka de any am'reny lavadavaka reny mipetraka any ny maloto de indraindray misy inflammation de misy aretina hoe diverticulitis de mila antibiotika matetika sy indraindray reny lavadavaka reny de misy inflammation de laoka indraindray de misy miteraka nana sy ny sisa tena problème be hitantsika reny ohatran'ny karazana balloum kely be dehibe manahaka ny tsinay reny atao hoe diverticulose ka lay fisorohana azy zany de finanana sakafo misy fibra fisotroana rano de finanana sakafo ary zava-maniry zay de tena zavatra tena ilaina izay zavatra zay atsika eto ny amy resaka diverticulose izy amin'ny CT scan zao io zavatra natao io rehefa misy perforation madinidinika any dia lasa misy inflammation de misy péritonite de lasa marary le olona dia mety mampanavy sy ny karazany ny resaka cancer ndray tika mba reto dia matetika dia aorina fa 20 taona ny cancer ny tsinay fa zavatra hita de matetika any amin'ny faritra havia satria any no fiafaran'ny maloto any amin'ny faritra havia amy tsinay any amin'ny sigmoïde sy any amin'ny faritra havia amin'ny tsinay antsinona no farany maina be ny maloto any de raha mijanona ela be koa de lasa misy toxine sy ny sisa de maninona mipetaka ao amin'ny rindriny tsinay ao foana izy de mivadika miteraka cancer ka ny ankamaroan'ny cancer mazon'ny olona de faritra havia amy tsinay sy ny sigmoïde ary zay no mahatonga an'ilay anaovana hoe sigmoïdoscopie fa taty aoriana de natao colonoscopie ary dia ny ankamaroany dia zavatra mahavoa de ny tsy fahampiana fibra ny tena isan'ny mahatonga an'io ny olona zay tena mihinana hena be loatra zany ny ankamaroany no ny olona avy ny cancer de zay ny anisan'ny mahavoa azy satria ny hena ny protéine rehefa tonga amy vatana dia mijanona ela ao de lasa toxine lasa manimba mamotika ito zany ny ataontsika polype cancer dia avy amy polype ireo misy polype zay mahatonga azy anisorana amy polype rehefa manao colonoscopie sy polype indrindra le polype sessile le mifetaka reny zany de tena esorina reny de atao analyse mba tsy fantatra hoe avy mety mitahaka cancer izy io na ohatr'izay misy karazana
manaranaka moa izy io misy karazana taranaka zay mety miseho ka ny olona zay voan'ny kansera dia raha maso ny taranany satria misy manaranaka ny kansera. Reto ataontsika hoe adématose polyposis misy familialy izy ireo de feno hitantsika raha feno polype any amin'ny tsinay de sasany amin'ireo mety mivadiky kansera. Hitantsika eo ny amin'ny hoe fanaintainana, mety misy raha mivoaka, mety misy fahalemena, mety misy raha madiniky kely matetitetika elaela izy de mandritry fotoana de anémia, tsy ampy raha, tsy ampy vy le olona de zay mety ho fisehoany amin'ny voalohany indrindra. Ary tsara zany aty États-Unis moa dia rehefa 15 taona tsika de atao obligatoire manao colonoscopie zay de ilainy zay zavatra zay. Hito ny ataontsika adénocarcinome zay mitahaka cancer colon, anisan'ny karazana polype ihany koa moa zany izy ity. Ka zay zany ny tena marina fa tiako aseho amintsika eto fotsiny amin'ny hoe ireo fibre zay tena ilaintsika eo amin'ny sakafo, ohatra ny amin'ny viavy maina, ny fibre ao anatiny garbanzo, resaka zay moa de efa manao fampianarana momba ny fahasalamana de zay no ambarako ny olona manjakariva hoe tsaramaso, hoe beans tsaramaso, kabaro, zavatra reny de mahasoa ny saintsika reny. Lima beans, quattro beans, misy fibre, indrindra fa le fibre zay insoluble de tena ilaintsika satria reny manatsara ny tsinay. Ny soja, ny beans zany, indrindra fa raha tsika mihinana hena dia ampitomboy mihitsy nisan'ny ny karazana voamaina zay hoantsika satria io de miaro ny tsinay izy io. Ny reto indray ny amin'ny sakafo zay betsaka monounsaturated, reto zany menaka azo ilaina, zay menaka azo ilaina atsika eto ny oliva, ny sésame, ny voambotavo, ny zavoka, ny oliva, ny hazelnut, ny noir, pecan, ny allemande, macadamia, ireo zany anisan'ny sakafo zay betsaka, indrindra moa ny amin'ity ilay nuts ity. Ka zay zany mamaranako ny fampianarana tamin'ity ny amin'ny engany isika tsirairay de mba ho salama eo amin'ny fandevonan-kanina, ho salama eo amin'ny fividianana sakafo zay hoantsika. Zao isika de roso amin'ny pasteur Paul Ratsara, manana lohahevitra vaovao izy androany dia miarahaba anao pasteur. Miarahaba antsika rehetra tompoko, mafaly mandrakariva ny miaraka amintsika. Maheno tsara daholo tsika rehetra? Maheno? Ok. Maheno koa, maheno. Eny tompoko. De faly miarahaba antsika rehetra tratran'ity androany ity indray. Ary misaotra n'Andriamanitra isika satria nomeny tombonandro indray ka tonga eto amin'ity androany ity manohy ny dinidinika ara-tsoratra masina zay iaratsika manao. Alohan'izany dia andeha tomboka amin'ny vavaka ihany koa ty tapany faharoa ity, iara ivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra zay any an-danitro, misaotra anao zay noho ny amin'ny tapany voalohany zay vita, zay lehibe tokoa mikasika ny amin'ny fahasalamana. Mangataka anao indray zay ankehitriny mba hitarika ihany koa ny tapany faharoa dia ny andinina ny tenin'Andriamanitra. Tompo, arotsainy fananao masina ary azavao ny sainay sy ny fonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iny ary ry havana, ny lohateny androany dia lohateny manokana daholo moa ny lohateny rehetra, fa ny amin'ity androany ity zany hoe mila zaraina kely zany ny anao share screen. Iny ary ao
fanantenana ho anao ary io dia amin'ilay lohateny hoe maty ve ny maty makaiza ny maty tena maty ve ny maty fa ao anatin'izany dia resana ny amin'ny hoe fanantenana ho atsika tamin'ny lasa isika dia nandinika ny amin'ny fiavian'i Jesosy mamerina kely zany ahoana moa ny fomba iavian'i Jesosy dia hitantsika tamin'izany amin'ny baiboly hoe avy any antsinanana ny maso rehetra hita azy entiny raona hotron'ireo anjely amikery sy voninahitra no iaviany Jesosy Kristy manaraka an'izany dia misy zavatra efatra zany hitranga amin'ny fiavian'i Jesosy araky ny mamerina indrindra ho an'ireo zay mety tsy nanatrika hatramin'izay kanefa koa ho atsika mba mamerina satria lavalava ihany le tapabolana dia ny hoe kotrokorana hororon-tany ary iorona ny lanitra ifindra ny tendrombohitra ny vakitsika zany rehetrarehetra izany inona ny teny hafa ilazana ny hoe fiavian'i Jesosy dia entina ilazana zany amin'ny hoe fataperana zao tontolo zao ary misy koa milaza ny amin'ny hoe faharandro dia inona ny teny ilazain'ireo voavonjy rehefa tamy avy any amin'ny raonlanitra Jesosy indro Andriamantsika izay nandrasantsika ho an'ireo zay manolo tena ho an'Andriamanitra miandry an'izany fiaviana izany rehefa ho avy Jesosy dia hiteny izy ireo manao hoe indro Andriamantsika izay nandrasantsika fa ireo kosa izay very ireo zay tsy nanokana ny fiainany tsy nanolotra ny tenany ho an'Andriamanitra mampalahelo amin'izay fotoana izay fa miery eny amin'ny lavaka sy ny vatolampy izy ireo ary miantsoantso mba hianjarany vato araky ny hita ao amin'ny apokalipsy ka ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe misy fanantenana ve ho atsika tsiraray avy dia ny anarantsika ihany koa tamin'izay fotoana izay le ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 ny 9:4 sy ny 7:10 manao hoe fanontenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha koa zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha zany hoe amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zany dia voalaza eo hoe zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha isy zany hoe fitsanganana amin'ny maty ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka efa nidinintsika izany fa eto zany dia ilazana fa izara roa zany ny olona amin'izay fotoana izay zany hoe ireo maty ao amin'ny tompo zany hoe nanolo tena ho an'Andriamanitra dia ndosy ny fahafatesana tao anatin'izany ny fotoana zay nanokana ny tena ao an'Andriamanitra dia zao reny atao hoe maty ao amin'ny tompo ka rehefa ho avy Jesosy dia hitsangana reny olona ireny ary ireo zay mbola tratra velona kosa dia hovana ao anatin'ny ray mpimaso izy ireny dia voalaza eto hoe ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia hoany amin'ny tompo mandrakariva isika zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ka noho izany dia tokony zany tokony miaina tsy misy tahotra isika rehefa manokantena ho an'Andriamanitra dia tsy tokony hatahotra isika mijery ny zavatra manodidina antsika isika ry havana ary hita fa sahiran-tsaina izao tontolo zao amin'ity tsy mikaretina corona ity dia sahiran-tsaina ny fitondrana sahiran-tsaina ny vahoaka ary tsy vitan'izay ihany fa misy ihany koa ireo korotandrotana maro isan-karazany manerana an'izao tontolo zao tsy tokony hatahotra isika satria ho avy Jesosy reny dia famantarana daholo ary Andriamanitra koa dia miantsika ka tsy tokony hiaina amin'ny tahotra isika ka miresaka ny amin'ity hoe fahafatesana isika
ny loha hevitritsika moa dia hoe maty ve ny maty. Ka ny fanontaniana mipetraka zany aloha dia ny hoe avy amin'iza moa ny fahafatesana. Tena zava-doza ny fahafatesana. Io no mampitanondrika atsika. Mafy ny mamoy ava-malala. Ny tenanay dia efa nandalo tamin'izany ary tsika tsiraray avy zao. Fa indrindra ireo izay akaiky dia akaiky, ny tena mafy dia ny mampiditra ny vatan'izy ireo amin'ny fasana. Ka ny fahafatesana zany dia tena zava-doza tokoa. Zava-doza izany. Ka avy amin'iza moa ny fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra ry havana no manome antsika ny valiny zany ao amin'ny Jaona 4:4 manao hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra taminy. Zany hoe zany iza ny mpamono olona? Devoly, Satana no mpamono olona hatramin'ny taloha. Ka arak'izany hita izany dia Andriamanitra zany tsy mpamono olona fa ny devoly ny mpamono olona. Avy amin'iza ny fahafatesana? Avy amin'ny devoly ny fahafatesana. Satria ao amin'ny Ezekela 7:20 dia zao no fanambarana eto hoe moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy ho Jehova Tompo, fa tsy ny elany amin'ny aleny mba ho velona izy. Ka izao na ny ratsy fanahy aza na ireo izay tsy manolo tena ho an'Andriamanitra dia tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatin'izy ireny. Mbola sitrak'Andriamanitra ny ovany ka ahatonga azy ireo ahazo ny fiainana mandrakizay. Ka na ny ratsy fanahy aza zany dia tsy sitrak'Andriamanitra. Sitrak'Andriamanitra zany ny fahafatesana. Sitrak'Andriamanitra izany. Ka arak'izany voalaza izany hita eto amin'ity Ezekela 7:12 ty koa dia ny hoe fa tsy sitraky ny fahafatesana izay maty ho Jehova Tompony maro. Jehova Tompo, ko mibeba ianareo mba ho velona. Zany hoe tsy sitrak'Andriamanitra. Hitantsika zany hatramin'izay fa ny devoly dia mpamono olona. Andriamanitra tsy mpamono olona. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesana izay maty. Ny tadiaviny dia ny hibebahana mba hahatonga fahavelomana. Andriamanitra dia mamelona fa tsy mamono. Fa ny devoly kosa dia mamono. Ka mankaiza isika rehefa maty? Sika malagasy moa dia manana finoana isan-karazany. Fa ny finoana ndraindray dia ny razantsika milaza manao hoe lasa ataontsika hoe lasa korazana na hoe lasa fanahy ny zavatra maro tahaka an'izany. Misy koa ny milaza hoe mankany an-danitra avy hatrany. Zao zany andeha tadiavintsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsika zany eto tsy hijery izay fampianaran'olombelona na le hoe fiheverana ny amin'ny hoe tahaka an'izao mankany na hoe mankary, fa ny tenin'Andriamanitra no arahantsika. Tenin'Andriamanitra ka dia izay voalaza zao zany dia izay no atao hoe marina. Ary zay ny voalaza ao amin'ny Timoty. Taditsika le Timoty 2 5 tsy voalazako eto le izy fa vakiako izay voalaza eto ao amin'ny Timoty 2 5 ary ny 9:20 zao ny voalaza. Zay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana zay diso, ho fitaizana ny fahamarinana. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany dia manitsy, mampianatra antsika izy, milaza ny marina izy ary manitsy ihany koa. Ka izao ilaintsika ny ekeny ny ahitsy ny tenin'Andriamanitra satria izany no mahavelona, izany no mahasoa antsika. Koa amin'ity androany ity dia manasa antsika zany mba hijery indray ny tenin'Andriamanitra. Ny amin'ny hoe mankaiza isika rehefa maty. Mankaiza isika rehefa maty. Ka izao mety mifanohitra angamba amin'izay fiheverana ndraindray izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, fa raha ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izy dia
manaiky an'izany ampanetretena sy ampitiavana isika. Zay zany ny toe-tsaina zay raisitsika amin'ity androany ity. Ka makany an-danitra ve sa makany amin'ny elo? Zany moa misy mampianatra ny amin'ny hoe ny maty zany de makany an-danitra. Sasany ray manao hoe sasany makany an-danitra ary ny sasany makany amin'ny elo avy hatrany ireo zay tsy nanolo tena ho an'Andriamanitra. Dinitsika ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 2:20 de zao no lazaina. Hoy Jesosy taminy, aza manendry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana makany amin'ny rahalahiko. Zany hoe inona moa no lazaina eto? Zany hoe ao amin'ny Jaona 2:20 dia milaza ny amin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Nitsangana tamin'ny maty zany izy. Dia lazainy fa aza manendry aho izy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho. Zany hoe maty izy zany ny andro fahenina ary ny andro fafito izy tao ampasana ary ny andro voalohany izy no nitsangana tamin'ny maty. Ka nandritra n'izay fotoana nahafatesan'izay zany araky ny hita eto dia tsy niakatra tany an-danitra izy. Zany hoe tsy niakatra tany any amin'ny ray aho fa mandehana makany amin'ny rahalahiko. Zany hoe rehefa maty zany Jesosy dia tsy niakatra tany an-danitra izy. Zay aloha zany tadiditsika zay. Ary voalaza amin'ny Salamo 5:100 ny 7:10 lazainy hoe ny maty tsy mba hideran'i Jehova na zay midina any amin'ny mangingina. Zany hoe ny tinambara eto zany de zao ny maty tsy mba mideran'i Jehova. Eo zany aloha zany de fa malasa saina ihany hoe raha makany an-danitra tokoa zany ny maty, tsy tokony ny zavatra mazava ho azy ve tsy tokony hideran'i Jehova, satria ireo anjely alikisa zay any an-danitra dia mideran'Andriamanitra. Ety an-tany tsika zay manolo tena ao an'Andriamanitra mpivavaka de mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka mideranao zay Andriamanitra. Fa magaga raha any an-danitra tokoa moa zany, inona ary ny mampitsahatra ny tsy hiderana raha ety an-tany isika efa manao an'izany. Ary ny vaokan'ny lanitra zany hoe ireo anjely de midera an'Andriamanitra. Fa ny soratra masina zany de milaza manao hoe ny maty tsy mba midera an' Jehova na izay midina any amin'ny mangingina. Tadiditsika zany zay. Zany hoe ny maty tsy mba midera an'Andriamanitra. Ary amin'ny Joba 4:12 ny 9:20 ka hatramin'ny 12. Zao no lazainy fa ny olona kosa maty ka miampatra. Eny mialaina ny olona ary aiza izy mandry izy ka tsy hitsangana intsony. Eny mandra-patsy ny lanitra dia tsy hatsiaro izy na ho foazina amin'ny torimasony. Zany hoe zany efa me mazava amintsika sahady eto fa ny maty zany dia matory, mandry zany, torimaso. Zany hoe matory zany ny maty ary tsy magaga satria raha matory ny olona anankiray de tsy midera an'Andriamanitra. Tsy midera an'Andriamanitra izy fa matory. Ka manomboka mazava zany le hoe maninona tokoa moa zany ny maty tsy midera an'Andriamanitra. Araky ny voalazan'ity Joba 4:12 dia voalaza fa matory ny maty. Ao amin'ny Jaona 2:2 koa dia amafisin'i Jesosy zany. Izany ny lazainy ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizatsika fa andeha amo azy aho. Zany hoe zany Jesosy dia mampita ny fahafatesana amin'ny torimaso. Matory zany ny maty. Ary 50 no ampitahan'i Jesosy amin'ny torimaso ny fahafatesana. Ampitahana an'izany zany hoe voalaza ny tenin'Andriamanitra, ampitaina amin'ny torimaso. Zany hoe ny fahafatesana dia ampitaina amin'ny torimaso. 50 zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany de milaza mazava mihitsy 50 ry hava-malala. Ny amin'ny hoe ny torimaso, ny fahafatesana dia hoarina amin'ny torimaso. Ary amin'ny Joba 7:10 tsy hiverina any an-trano intsony izy
ary tsy alala azy intsony ny fonenany. Zany hoe zany ho hitantsika rehefa avy eo fa misy heviny lehibe izay zavatra izay. Ka araky ny hita eto zany de zao midina ny maty, matory izy, tsy mifo izy, tsy miverina any an-tranony. Re aloha zany ny zavatra voalaza eto zany hoe ny maty zany tsy miakatra fa midina ary matory izy ary tsy mifoa raha tsy efa any amin'ny farany, ary zao tsy miverina any an-tranony izy. Zany hoe ny maty zany de tsy miverina any an-tranony, tsy mifanerasera amin'ny velona. Ka inona ary ny mitranga rehefa maty ny olona anankiray? Inona no mitranga rehefa maty ny olona anankiray? Ao amin'ny Salamo 4:100, ny 9 sy ny 4, fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona zay tsy mahavonjy, nahoana? Indrindra ny ary amin'izay indrindra, zany hoe miala ny fofinainy, tohizana zany le izy azafady, miala ny fofinainy ka miverina ho any amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no afoanany fikasany. Zany hoe zany ny maty araky ny voalaza eto de zao miala ny fofinainy de miverina any amin'ny taniny izy, any amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no afoana ny fikasany. Zany hoe zany ny maty de zao afoana hatreo ny fikasany. Taditsika tsara zay. De ao amin'ny Genesis 2 zany ny 7 no ahitantsika ny fanazavana momba an'izay. Hitantsika zany ny fahafatesany eo de zao miala ny fofinainy. Hitantsika leo amin'ny Salamo de hoe miala ny fofinainy. De eo zany tsika ahitana an'le hoe ahoana tokoa moa zany, ilaina ny amantatra ny amin'ny hoe ahoana moa zany ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona, satria ny fahafatesana dia mifanohitra amin'ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Ka izao ao amin'ny Genesis 2 ny 7 de lazaina eo ny amin'ny formule na ny raikim-po izay nampiasain'Andriamanitra namoronana ny olombelona, de mazava amintsika eo zany ny amin'ny hoe ahoana ny amin'ny fahafatesana. Ka raha mijery manko tsika zao hoe resaka formule ohatra hoe ny rano H2O azafady, zany rehetrarehetra izany de mahita hoe zay zany mamorona ny atao hoe rano. De rehefa misaraka zany reo dia lasa tsy rano izy. Ka zao no fandeny, ny ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona. Zany hoe vovotany aloha zany zay zany ny élément na singa anankiray, de le hoe vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona. Hitantsika zany ao amin'ny Genesis 2 ny 7. Vovotany. De zao inona no nataony? Ary ny fofona ny fofinaina mahavelona ny vavorona, de tonga olombelona izy. Zany hoe inona zany ny atao hoe olombelona? Ny atao hoe olombelona zany rehefa malala dia izao vovotany ampina fofinaina mira na egale olombelona. Ary ny atao hoe olona maty indray zany de zao olombelona anesorana fofinaina de olona maty. Zay zany le voalaza ry amin'ny Salamo zay vakitsika teo. Mifameno zany reo zavatra roa reo. Zany hoe le Salamo zany dia karazana hoe fandravana, lasa rava le zavatra napetraka tary amin'ny Genesis 2. Ka hita eo zany asadino zay zavatra zay fa zavatra roa zany ny mamorona ny olombelona. Mahatonga ny olombelona zany de zao vovotany ampina fofinaina dia lasa olombelona. Ary ny fahafatesana de ny mifanohitra am'izay. Ny mifanohitra am'izay le olombelona indray zany analana fofinaina de lasa olona maty. Lasa olona maty zany. Zay zany manazava n'izy ity. Ka ao amin'ny mpitoroteny 12 ny 7 ndraindray ohatrany to manotra an'izay zavatra zay le izy, kanefa vao mainka manazava azy io. Jereo ange, ka ny vovoka de iverina amin'ny tany rehefa maty zany ny olona,
ka ny vovoka dia iverina amin'ny tany ho toniny teo fa ny fanahy zany hoe fofinaina hitantsika zany kosa iverina amin'Andriamanitra zay nanome iny. Ohatrany misy ohatra milaza ty zany manao hoe ny vovoka ny vovoka zany ny vatana ane zany lasa vovoka zay niaviny fa ny fanahy kosa iverina amin'Andriamanitra zay nanome iny. Marina zany le hoe fanahy dia Andriamanitra nanome azy ka inona mo io fanahy io, inona io fanahy io? Mazava ho azy fa raha jerena zany le formule teo dia fofinaina zany io fanahy io. Ka ny tenin'Andriamanitra indrindra dia manazava an'izay. Ao amin'ny Isaia 7:15 dia zao no lazainy hoe fa tsy fandahatra mandrakariva aho ary tsy ho tezitra mandrakizay fandrao ho reraka eo anatrehako ny fanahy dia ny aina izay nataoko. Dia amin'ny baibolitsika teny malagasy dia misy noty ao, misy noty madinika le hoe noty 5 amin'ny baiboly dia noty 5 dia lazainy eo ny amin'ny hoe andraso ange sokafako mihitsy le izy ato amin'ny Isaia 7:15 ary ny andininy 9 dia zao no vakiny eto efa eo amin'ny écran moa zany le izy fa ho jerevantsika fotsiny le noty. Zao no lazainy eto ny andininy 9 vaketsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy fandahatra mandrakariva aho ary tsy ho tezitra mandrakizay fandrao ho reraka eo anatrehako ny fanahy dia ny aina zay nataoko. Dia misy noty kely zany amin'le hoe aina 5 dia jerena ry ambany ery dia lazainy hoe fofinaina amin'ny teny hebreo izy dia fofinaina amin'ny teny hebreo dia hoe fofinaina. Ka le hoe aina zany zay lazaina eto, le fanahy zany hitantsika zany eo misy karazana formule voalaza reo zany hoe fanahy égale aina égale fofinaina. Zany hoe dikan'izany zany dia zao fanahy égale fofinaina. Zay zany le izy fanahy égale aina égale ny aina égale fofinaina, dikan'izany zany dia fanahy égale fofinaina. Ary marina zany satria lay teny hebreo zay lazaina eto dia le hoe roar na amin'ny teny grika hoe pneuma, zay ny azahoana an'le hoe pneu satria misy rivotra sy rivotra io tsy mbola misy le pneu sasany moa zao efa tubeless fa le hoe asina rivotra zany, asina rivotra ao dia hoe pneumatique, pneuma zay zany le izy. Fa amin'ny teny hebreo kosa dia hoe roar. Ka le roar zany dia zao sady ilazana ny fanahy izy io, ny fofinaina na hoe rivotra zany le hoe roar. Ka tsy mifanohitra zany ny baiboly, tsy mifanohitra zany le voalaza ry amin'ny mpitoroteny vakitsika teo sy le ao amin'ny Isaia satria voalaza ary amin'ny Genesis zay. Ka ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra ry havana ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia zao ny andininy anankiray dia azavainy ny andininy anankiray hafa. Raha misy zany andininy ohatrany toa mifanohitra dia zao tsy mifanohitra izy io fa misy andininy hafa manazava azy satria ny baiboly manko dia boky anankiray. Ka ny ampahany anankiray izay ohatrany tsy mazava dia azavainy ny ampaniny hafa kosa. Ka ity zao dia hita mihitsy zany. Ka arak'izany voalazan'ny mpitoroteny zany dia ilay fanahy le voalaza hoe miakatra io dia tsy fanahy manana ny maizy azy hoe manana maizy azy hoe lasa olombelona zany iny hoe afaka mitenina takan'izany, fa io le hoe fofinaina, rivotra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny vavorony Adama. Dia zao rehefa maty dia miala zay fofinaina zay. Miala zay fofinaina zay dia miverina amin'ny rivotra amin'izay niviny ary Andriamanitra moa ny tompon'ny rivotra ka dia miverina amin'Andriamanitra zay nanome an'izany izy. Fa tsy hoe iny fanahy iny zany no lasa hoe miakatra any an-danitra dia lasa hoe any amin'Andriamanitra izy na hoe lasa miteran'Andriamanitra, tsy ry havana. Ka araka ny hita eto zany dia
izay ny atao hoe fahafatesana. Ka le hoe fanahy zany araka ny voalaza eo dia tsy miakatra any an-danitra fa fofinaina izy io, aina sy fofinaina. Ka misy milaza indray manao hoe ny fanahy tsy mety maty. Izany hoe ny fanahy tsy mety maty zany de zao, dikany hoe tsy mety maty manko de zao na vonoina aza tsy maty, immortel. Ny fanahy izay le izy. Kanefa ao amin'ny Romanina toko 2:7 de zao no lazainy eto. Ho an'izay maharitra, manao asa soa, mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza sy tsy fahafatesana de fiainana mandrakizay. Ho antsika zany io, isika zany dia mitady tsy fahafatesana. Izany hoe mbola tsy manana ny atao hoe tsy fahafatesana isika. Ny olombelona zany de tsy mbola manana an'izany atao hoe tsy fahafatesana izany, fa mitady an'io izy. Rehefa nanana an'izany tsika de tsy mila mitady. Matoa zany mbola mila mitady tsy fahafatesana isika dia mbola tsy manana an'izany atao hoe tsy fahafatesana izany. Ary amin'ny Ezekela, raha tsika mamaky ndray io, amin'ny Ezekela toko 8:4 de milaza marimarina ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ao amin'ny Ezekela toko 8:4 dia milaza marimarina ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy izay manota no maty. Zao no voalaza eto, 4. Indro hany fanahy rehetra, toy ny fanahy ny ray, de toy izany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy ireny. Ny fanahy eto indray zany de le nefesh, izany hoe le olombelona, ny fanahy izay manota no faty. Izany hoe ny fanahy zany dia mety maty. Ny fanahy de mety maty. Ka isika dia mitady ny tsy fahafatesana. Fa iza ihany moa no manana ny tsy fahafatesana. Ao amin'ny Timoty 4:5-10. Timoty 4:5-10. Inona moa no voalaza ao amin'ny anaran'ny tompo? Izy ihany, izany hoe Andriamanitra, izy ihany no manana ny tsy fahafatesana. Izany hoe Andriamanitra ihany no manana ny tsy fahafatesana. Koa isika zany de mety maty. Ary ao anatin'izany ny fanahy, izay efa nianarantsika teo hoe ny fofinaina dia miala, izany de rivotra izany. Ka ity fampianarana izay milaza ny amin'ny hoe ny fanahy tsy mety maty ity zany dia tsy mifanaraka amin'izay efa nianarantsika hatramin'izay, fa irosy ihany ny fandinitsika. Ka izao ampiasaina 950 ny teny hoe fanahy ao amin'ny Baiboly. Kanefa tsy misy na de iray aza miaraka amin'ny teny hoe tsy mety maty. Izany hoe miverina 950 eny zany averina an'io zany ilay teny hoe fanahy, nefa tsy miaraka mihitsy amin'le hoe tsy mety maty. Ka dia tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany izay fanambarana izay. Ka izao zany hitatreo ny amin'le hoe rahoviana ny maty. Hitatreo zany le hoe ny maty dia maty. Matory izy zany, matory izy. Fa tsy mideran'Andriamanitra izy, tsy miakatra any an-danitra izy, fa matory. Ka rahoviana indray zany no maty, no ifo. Rahoviana. Zao no voalaza ao amin'ny Jaona toko 5:8-20 aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony de ivoaka izy. Milaza ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ho avy ny andro zany izay hitsanganana amin'ny maty. De tohizana izany, de ivoaka izy izay manao tsara de ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana. Fa izay nanao ratsy kosa de ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelona. Izany hoe ho avy zany amin'ny fiavian'i Jesosy de hitsangana ny maty. Hitsangana ny maty ary amin'ny
rehefa aveo indray araky ny hita eto a mbola ianarantsika ny amin'izany dia isy ny amin'ny atao hoe fitsanganana faharoa indray a dia ireo ray ratsy fanahy hitsangana ao amin'ny fahamelonana amin'ny fahaverezana. Misy zany a fitsanganana ho amin'ny fiainana. Rehefa ho avy Jesosy, ireo zany le maty ao amin'ny tompo no hitsangana ho amin'ny fiainana. Hitsangana iaina mandritry ny mandrakizay, fa ireo zay maty kosa tsy nanompo an'Andriamanitra, tsy nanolo-tena ho an'Andriamanitra dia mampalahelo fa hitsangana ihany izy ireo, fa hitsangana kosa ho amin'ny fahamelona na fanamelona na fahaverezana mandrakizay. Ka ny ao amin'ny Ezekela 7:7 indray zany no ilazana ihany koa ny amin'ny hoe isin'le hoe fofinaina, mbola iverina indray zany ny fofinaina. Izao no lazain'i Jehova Tompo amin'ny reto taolana ireto: indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona. Misy heviny anankiroa moa izany. Ny heviny anankiray dia le hoe mba hifo ho an'ireo izay matory ara-panahy, kanefa koa entina ilazana amin'izany fa ireo maty dia mbola omena fofinaina, iverina indray zany ny fofinain'izy ireo dia lasa velona. Zany hoe amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia le talotary ihany le izy, ny vovotany asiana fofinaina indray zany dia lasa olombelona indray, lasa olombelona indray zany amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ka ny fanontaniana lehibe zany dia zao: afaka manampy antsika ve ny havana maty? Raha izany no misy. Ao amin'ny Isaia 9:7 hoe ary raha lazainy aminareo hoe mila saina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao sikidy izay mitsitsika sy miberoberika, moa tsy Andriamanitra va ny tokony ilan'ny olona saina, fa ila saina amin'ny maty va ho an'ny velona, fa ila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy? Zany hoe ny fanontaniana zany mipetraka eto manao hoe afaka maka saina amin'ny maty ve isika? Satria araky ny hita dia misy ireo olona zay maka hevitra amin'ny maty. Misy karazany maro izy ireo, misy an'ireo médium, misy ihany koa na ny tolo malagasy miantso ny razana mba anampy sy ny sisa sy ny sisa. Ahoana indray zany amintsika kristiana? Ahoana ny voalazan'ny Baiboly momba an'izany zavatra izany? Ao amin'ny mpitoroteny 7:5 dia zao no voalaza eto: fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona. Izany hoe zany araky ny hita eto dia zao: ny maty tsy mahalala na inona na inona. Ary mifandray tsara amin'ilay fampianarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany amin'ilay hoe matory. Rehefa tena matory tokoa ny olona anankiray dia tsy mahare zay ambonin'ny tany, tsy mahare zay ambonin'ny tany, tsy mahafantatra zay manodidina azy. Ary misy olona tena rehefa matory izy tsy mahare na inona mihitsy. Na misy olona miditra azy ao amin'ny trano sokafana ny varavarana, misy olona ohatran'izany nitabataba tsy mahare mihitsy. Misy indray olona raha vao misy tabataba kely fotsiny dia fa taitra aza mitabataba fa matory. Fa misy tonga dia matory dia ohatran'ny vatakazo nazera dia eo tsy malala na inona na inona. Dia zao ary vetivety dia efa maraina sady nga ny andro, efa maraina sady ve ny andro, efa matory ataontsika adiny 7 adiny 8 izy io. Dia hay ve efa maraina sady, tsy nalala avy be ny orana tamin'ny alina, zany ve? Ary za dia tsy mba nahare mihitsy, tena avy be ny orana. Zany hoe ny matory dia tsy malala na inona na inona. Ary misy aza fampatoriana zay ataontsika hoe lalina dia lalina, ny olona atao opération, anesthésie générale. Dia zao ampatoriana le olona dia tsy malala, didina dia tsy reny, tsy mahare mihitsy, esorina
esorina tapana ny resaka momba ny tsinay be ny dokotera Belona teo tapana ny tsinay ataony anina rehetrarehetra de zao ao anatin'ny toromaso dolo ny anaovana an'izany rehetrarehetra zany esorina nyreo voa nisy namanay tamin'izay missionnaire tany Congo de zao tifiriny olona izy mpiara-miasa izy io bala telo niditra tao amin'ny vatany de zao natao opération goavana be de be mihitsy ny zavatra nesorina tao amin'ny vatany tao tsy reny fa rehefa ny fo izy vao malala hoe nesorina le izy ka izao raha tsy magaga zany letra hoe fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba malala na inona torak'izany koa ny olona ao amin'ny coma misy efa tapabolana tsy malala na inona de rehefa mifo izy dia efa tapabolana nge zany ve ohatrany mbola omaly le izy zany hoe tsy fantany zay zavatra rehetra nitranga teo ka araky ty voalaza ty zany de zao fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy malala na inona satria matory izy ary lazainy eto ny amin'ny hoe ary tsy manana valim-pitintsony izy fa adino ny fahatserovana azy na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany de samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy zany hoe zany afaka manampy antsika ve ny maty tsy afaka izy na te hanampy aza satria zao ny fikasany dia efa levo na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany de samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony izy zany hoe zany tsy afaka manampy izy ary marina ne zany misy tantara anankiray tantara mariny ity misy fianakaviana zay eo amin'ny fianakaviana maro anakabe ny 7 ny zanak'izy mivady de zao maty le raim-pianakaviana de any amin'ny zareo zany efa somary sahirakirana ihany de efa matinay zany le raim-pianakaviana de vao maika tena sahirana de lehilahy matoa zany mba niezaka mafy mba nisolo ny rainy teo namelona nefa mbola tsy de manana antonasa firina ohatran'izany de mbola vao maika latsaka lalina mihitsy tao amin'ny fahoriana de hoy ilay zanaka lamatoa hoe zao neny tena mafy ny mahazo atsika ty fa manana hevitra inona ny hevitra anaka manana hevitra hamonjena antsika ka tandremo raha ranoneny afa ity ihany ny fomba zahoana manatanteraka an'izany inona zany hevitra zany anaka zao araky ny fantatsika de zao afaka manampy antsika ny maty ka rehefa lasa korazana dia afaka manampy ka izao alao hamono tena de rehefa maty de zao manome toky aneny fa ampiko ianao miaraka amin'reto zanako reto zandroko madinika reto aza manao an'izany ianao fa zavatra tena ianao mba antenaiko eto ve de anao an'izany ary tsy mety koa ny zany mamono tena zany fa ahoana ka zay hitaneny fa efa mijaly be tsika miezaka fa tsy tafavoaka mihitsy fa de ny fomba anankiray de zao alao mihitsy aho lasa korazana am'izay afaka manampy de nandresy lahatra azy teo ny reniny tsy naresy lahatra azy modimodiny ekeny fotsiny de niafina tany izy de namono tena nampalahelo niafina tany izy de namono tena de zao maty le lamatoa de zao vao maika tena nalahelo vao maika tena nahantra izy menakavy zany hoe tena foana tokoa ny fikasana hoe na ny fitiavana tena fitiavana ny nanaovana an'izany na ny fankalana na ny fialonana de samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony ary zao ne raha afaka manampy tokoa ve ny maty de hijaly ve ny kamboty
ny kamboty aza ny tokony ahazo fanampiana be deabe satria jereo nge ny fitiavany reny ohatra ny fitiavany reny ny zanany kanefa dia tsy afaka manampy ny dadanay 10 taona izy de maty ny dadany de zao nijaly izy noho n'izay zavatra izay ary tsy afaka nanohy ny fianarany mihitsy azy satria sahirana kanefa de tena tia fianarana mafy mihitsy fa rehefa maty ny dadany de tsy afaka nanohy fianarana fa de mba niezaka namaky boky sy nampianantena teny fa sahirana ka reo zay ataontsika hoe raha afaka manampy tokoa ny maty de zao azo antoka zany fa ireo zay manana havana maty izay tena tia de afaka manao an'izany fa ny tenin'Andriamanitra de milaza manao hoe tsy afaka manao an'izany satria matory izy ireo amin'izao fotoana izao ka inona ndray zany no ataon'ny Satana inona no ataon'ny Satana zany ny Satana dia mamitaka araky ny voalazany ao amin'ny Genesis 3:7-5 dia lazainy hoe tsy ho faty tsy akory ianareo ny teny Andriamanitra manao hoe raha mihinana an'io dia ho faty de hoy ny Satana reo tsy ho faty tsy akory ianareo ka ity fampianarana ity zany izay milaza hoe ny maty dia tsy tena maty akory dia miainga avy any amin'ny Genesis 3 izy io izay milaza hoe tsy ho faty tsy akory ianareo na de manota aza de tsy ho faty tsy akory ianareo. Satana dia spesialista amin'ny fakana endrika satria araky ny reo olona maty zany efa maty nefa miseho amin'ny fianakaviana ahoana ndray no ilazantsika an'izany satria zava-misy zany misy mihitsy raha izay efa maty zao de miseho amin'ny fianakaviana de milaza mihitsy ny feo ny fitsanganana de tena miseho mihitsy de ahoana ndray ary zany raha matory zany ny maty tsy malalana inona na inona ary tsy afaka mifandray amin'ny velona intsony araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra de ahoana ndray ary ireny fisehoana ireny olona maty izay miseho amin'ny fianakaviana ireny. Ao amin'ny Liko 4:20 izaho ny tanako sy ny tongotro Jesosy fa izany no izy tsapao ka jereo fa ny matoto tsy mba manana nofo sy taolana tahaka zay ahitanareo azy izao. Ka misy heviny zay zavatra izay ao amin'ny Korintianina 2:2-5 de lazainy hoe ary tsy magaga izany fa i Satana aza mampiova ny endry no tahaka ny anjeliny mazava. Zany hoe i Satana zany dia miova endrika ary manova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava izy ka raha manova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava izy dia afaka manova ny endriny koa tahaka an'ireo havana. Ka izao araky ny hitatsika eto zany raha tsy angamba hofitintsika ity anankiray ity ny fahalasana ny fotoana de zao izy fombandrazana de lazaina hoe raha tsy ireo de tsy misy isika ka tokony karakaraina izy mangatsika izy ny fampianaran'ny fiangonana koa nandray manao mivavaka ho atsika ireo maty ireo miaro atsika izy ireo ary mitahantsika izy ireo kanefa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra kosa ny Baiboly de hoe tsy manana anjara intsony adino ny fahatsiarovana azy ary tsy malala na inona na inona ka tokony arana zany ny tenin'Andriamanitra ny tokony arantsika ka ny fanontaniana zany de manao hoe ahoana alohan'ny hidirantsika amin'ity hoe misy fanantenana ve ka mipetraka ny fanontaniana manao hoe ahoana zany izy ary zany reny hita ireny le tena miseho mihitsy de hoe ny dadabe na ny dadato na ny havana zay efa maty tany Frantsa no niseho ny tantara ry havana tany Frantsa nandritra ny ady lehibe de zao be de be ny
olona zay maty miaramila na ny razambentsika aza taty Madagasikara misy lasa nakany Frantsa ny ady tamin'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa dia be dia be amin'izy ireny no tsy tafaverina tany Madagasikara fa dia maty anady tany Frantsa dia be dia be mihitsy ka izao nandroso dia nandroso ny fiantsoana avelo na ny medium spirit tamin'izany fotoana izany satria mino zany fa mbola afaka miresaka amin'ireo zay havana miaramila zay maty anady ireo olona zay le olona taty aoriana ohatra hoe ny vady mbola afaka miresaka amin'ilay miaramila vadiny zay maty anady dia zao nahazo vola be zany reny medium spirit reny satria misy volany makany isaky ny te resaka amin'ilay havana zay maty anady dia makany ray mandoha vola dia miresaka eo dia nisy zany ty raha matoty mbola tanora dia lasa miaramila ny vadiny dia zao mandray taratasy foana izy matetika avy any anady any milaza hoe zao ny fandehany ady ety ry malala mandray taratasy aza matahotra ianao fa mbola tsy maninona dia mandray an'izay taratasy zay dia zao rehefa afaka kelikely dia tsy nisy taratasy intsony tsy nisy taratasy tonga na ny rasana ny taratasy tsy tonga dia ny fanapany ny fekevitra ny raisin'ilay madama kely zany dia hoe maty izy iny tsy fanaony mihitsy zany hoe tsy manoratra taratasy zany fa maty izy iny dia teo izy andao izy fa tena manina azy aloatra zany fa andao ao any amin'ny medium spirit dia nankany izy dia hoe zao mba te hiresaka amin'ny vadiko aho fa maty any anady izy ka tiany vola ay ndraso ary fa tsika izy fandraso io dia nantsoina dia miresaka ao ambadika eo dia miresaka mihitsy dia mandeha mihitsy ny tantara rehetrarehetra manahoana ianao zao tadidinao le ohatran'izao ny zavatra rehetrarehetra mihitsy dia miseho dia lasa miverina indray amin'ny manaraka rehefa matsiary dia miverina indray dia taty aoriana vita ny ady dia zao nisy nandondona tao ambaravarana izy zao za fa voay hoe ianao iza za ve tsy za ty vadinao ianao efa maty fa mandehana tsy misy tokony idiranao aty tsony dia gaga le vadiny fa ahoana azy ka ahoana ianao efa maty za efa niresaka taminao mihitsy anao tsy efa maty mihitsy ianao raha vao tsy nandray taratasy tsony dia efa mazava fa maty zany ianao za io jereo voay fotsiny varavarana matahotra voay fotsiny varavarana nefa rany ny voaina ny varavarana dia inona fa io tokoa le vadiny fa ahoana jereo fa za io fa ahoana inona zatra ny tranga ozy izy fa zao mafy be ny ady dia tsy afaka nanoratra tsony zahay vita ihany ny ady dia eto zay efa afaka fa za tsy maty zany teny vadika fifaliana be ny tao an-trano tao fa ny mistera zany dia hoe fa ahoana izy ary le niresaka teo ay ny devoly no nakataka ny feon'ity vady malala ka izao raha tena razantsika tokoa moa reny inona moa no sakanan'Andriamanitra tsy resantsika amin'izy ireny fa izao ny maty dia maty ary mbola miandry ny fitsanganana amin'ny maty fa ireny zany dia manova endrika tahaka ny voalaza teo hoe maka endrika ny anjeliny mazava na koa maka endrika nyreo zay maty mba amintana zay zany ny fanazavana zay azontsika ho lazay ka izao misy fanantenana ave tena misy fanantenana tokoa ho atsika tsiraray avy fanantenana ho atsika
inona ny fanantenana ao antsika? Fanantenana ao antsika dia zao, ho avy Jesosy. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainantsika izay alenao, fa izao ho avy ny fotoana. Amin'ny Apokalipsy 2:20, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho. Fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary zao ny voalaza, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny fahafatesana ry havana dia toa ohatran'ny mandresy izy amin'izao fotoana izao, kanefa ny fahafatesana dia efa fahavalo resy. Ho avy ny fotoana izay tsy hisy intsony zany fahafatesana izany, hisy ny fitsanganana amin'ny maty. Zay zany le fanantenana ho antsika. Tsy le hoe tonga dia mankany an-danitra, fa izao ho avy Jesosy ary anangana antsika indray amin'ny maty. Anome antsika indray ny fiainana mandrakizay. Ka izao ny fahafatesan'ny olona izay manolo tena ao an'Andriamanitra dia izao tsy fahafatesana fa torimaso. Matory zany. Araky ny fantatry ny sasany amintsika dia za zao dia efa namoy vady malala. Ary teo anatrehan'ilay vatana mangatsika. Dia mipetraka tao amiko ny fanontaniana hoe tena mino ny tenin'Andriamanitra ve aho? Hoe ny maty dia matory. Ary nisaotra an'Andriamanitra fa mino. Hitako hoe matory izy io. Mafy ny fisarahana. Kanefa dia nionina satria matory izy ary hitsangana indray. Ka ny fahafatesana ry havana dia izao, misy date d'expiration na ny fahoriana na ny fahafatesana. Ho lany daty izy io. Fa ny mandrakizay kosa dia ny fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Ka zany ny fanantenana ho antsika. Ary Jesosy dia anangana antsika amin'ny maty. Ka noho izany dia tsy tokony ho kivy isika raha hiara-ny fahafatesana, fa ny ilaintsika na misy ireo havana izay mandalo amin'izany, ny ilaintsika fotsiny dia ny manatona an'Andriamanitra. Ary raha maty isika dia maty ao amin'ny tompo. Ary izay maty ao amin'ny tompo dia hitsangana indray. Ary hitsangana tsy ho faty intsony, fa hiaina mandritry ny mandrakizay. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Efa lasa ny zavatra taloha. Koa izao ary, zay ny fanontaniana, zay ny fanantenana zay omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Misy ireo zay lohahevitra toko sy andiny zay toa mifanotra amin'izay voalaza zay, toy ny le hoe Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Misy ny amin'le hoe anio ionamiko amin'ny paradisy ianao. Misy andalateny amin'ny tenin'Andriamanitra zay toa mifanotra amin'izany. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny tapa-bolany androany dia hodinitsika ny amin'izany ireo rehetrarehetra ireo. Fa ny androany kosa dia izao, mazava ny tenin'Andriamanitra fa ny maty dia maty matory, ary miandry ny fitsanganana amin'ny maty. Ka ny fanantenantsika dia izao, izay fitsanganana amin'ny maty izay. Ka andeha ary isika anaiky an'izany fampianarana izany, ary andray ny fahasoavana sy ny herim-po sy ny fampahirezana avy amin'izany, fa vetivety foana dia ho foana ny fahafatesana. Vetivety foana dia tsy andaitra intsony izany zavatra izany. Izany ny vaovao mahafaly, rehefa ho avy Jesosy dia ireo izay maty tao amin'ny tompo dia hitsangana,
ary izay mbola velona kosa mitoetra dia ovana ary dia iaina mandritry ny mandrakizay. Andriamanitra ny fiadanana ny omba antsika tsiraray avy. Ka tonga izany fampianarana izany, tondra hery sy fampahirezana ho antsika tsiraray avy. Ka ny tompo ny omba antsika, ka andeha isika hivavaka. Angataka amin'ny tompo isika mba hanomezany antsika izany fanantenana mahafinaritra izany. Andraisantsika an'izany, efa nomeny le izy fa ilayntsika fotsiny mandray azy. Ary inontsika ny fampianarana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Hiara hivavaka ary isika. Ray masina tsara indrindra izany an-danitro. Misaotra anao zay satria ianao efa nandresy ny fahafatesana. Koa miangavy ianao zahay. Omeo anay ny toky, ary omeo anay koa ny faherezana sy ny tanjaka azo avy amin'izany. Ka na ino kodona na ino kiatra amin'izao fiainana izao, dia fantatray fa mandalo ihany izany, ary ao anatin'izany ny fahafatesana. Ka ampio zahay reto, mandray an'izany teny fampanantenana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy mankatana izany. Amen. Eny ary dia omena anareo mpandatra ny fitenenana. Saotra betsaka indrindra Pastora Paul Ratsara ny amin'ny famelabelarana fa zavatra mahafinaritra dia niafara tamin'ny fampanantenana niafatra. Tsy misy tokony atahorantsika amin'ny hoavy. Hamanana fanantenana isika iaona indray ireo amin'izay havana efa tafasaraka dia mbola betsaka ny zavatra hoambara lazaina teo manaraka, betsaka manana fanontaniana za zao dia mahare fanontaniana ato ahoana ny amin'izao toy za hoe afaka tapabolana Pasteur Paul Ratsara dia hiditra amin'ireo zavatra sarotrarotra ireo ka dia aoka mamoreto indray isika. Zavatra filazana tianao ambara amin'ity takariva ity dia izao. Isaorana be dia be Pasteur Ratsara na izay fotoana ny raha antsika izay. Izy dia any New Zealand, any nipetraka ary nanao nanana finiavana be mihitsy izy niara sy ny zara tamintsika, niafatra sy ny fampaherezana ny amin'ny hoe Andriamanitra Kristy tsy mandao amin'ny saro. Zao nefa dia misy fiovana kely ny eo planina. Azafady docteur, ka izao rehefa natao ndray zany ny fandaminana, rehefa natao ny fandaminana, rehefa nijerena ny hoe mety hanano sarotra isika, dia nisy fandaminana azo natao ihany dia azo tohizana ihany le izy. Amle daty io, amle andro vao androany vao elanantsiny fa vao androany vao tafavoaka zay zavatra zay. Rehefa niresaka tamin'ny Docteur Bell zany dia nilaza tokoa hoe tena mety tsy afaka hanohitsony satria tsy tafavoakako le izy amle programa mifanindry. Dia vao androany zany no hita hoe azo amboarina ihany le izy. Ka zay zany no tiako lazaina. Misaotra an'Andriamanitra be dia be zany fa saika nisy fironana hanovana azy io zoma hariva indray fa dia eny fa dia misaotra an'Andriamanitra fa dia amin'ny tapabolana zany. Inona moa zany tapabolana zany? Androany tapabolana 29 dia eo neto tsika amin'ny fito sasany ny fandaharana dia fanohizana amin'ny hoe momba ny amin'ny maty tokoa va ny maty. Ary ao melohan'izay moa dia misy fampianarana fohy ara-pahasalamana ko dia raha misy manana fanontaniana moa ianareo dia alefa ao aty ihany zany fa dia hoampitaina amin'ny pastora na amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany na amin'ny lafiny ara-tsoratra masina dia mino fa afa-po isika amin'ny fanazavana ary fototra amin'ny Baiboly moa izy ity. Dia misaotra antsika rehetra ary tavandrimandry avokoa dia iona ampitao ny namana rehetra raha mbola mitohy ny fampianarana sy fanakazan-kevitra dia mino fa mbola
mbola be miamafinaritra izy ity satsapa tera tsara eny tompoka manapaka kely a zany hoe amin'ny tapabolany androany io tena zava-dehibe tokoa angatatsika amin'ny tompo satria misy ireo andininy zay mila azavaina momba ny amin'ny atao hoe maty ka manasa atsika rehetra zany a mba ho tonga satria mbola misy tokoa zavatra somary mbola miantona ny amin'ireo satria ny fotoanantsika moa tsy azo ivalam-parana de ny tapako anankiroa zany le izy a de amin'ny tapabolany androany de misy an'ireo teny tomo fanotra am'izay fanambarana izay de oka izany a ho tonga isika satria misy ireo andalateny zay tena ilaitsika tokony mandalina izy ireo ka tokatsika am'izany mihitsy a ny programa amin'ny tapabolany androany eny fa dia misaotra atsika tsirairay avy de tafandrimandry avokoa lady maraina moa zao any Auckland dia mirary eny veloma pastor velome misaotra indrindra karakara rehetra misaotra weekend me